Miarabantsika rehetra indray ary androantsika anaraka ny étape faharoa zany ho an'ny création na personnage. Ito ilay personnage resantsika tamin'ny herinandro ny logiciel ampiasaiko zany zao dia ZBrush 2021 nazana zany mino fa tsy dia tena misy mifanalavitra amin'ny version ZBrush izay ampiasainareo fa ito moa zany zao installé ato dia ito aloha zany natorintsika androany. Raha ny nivoako manokana zany dia tsy hoe zany mahay indrindra ity logiciel ity fa nazaho koa raha mbola mianatra. Nazana zany ny tanjona zany tsy dia tena hoe ny hain'ny logiciel fa le atafivoakan'le zavatra ao anatin'ny eritreritry sy le zavatra kasainao atao. Be dia be ny tuto débutant n'ito logiciel ito fa mety tsy hiditra amin'ny resaka fampianarana débutant amintsika aloha zany ho an'ity session ity fa hijery fotsiny zany ny fomba anateterany projet eto hatramin'ny farany. Tao anatin'izay fotoana foakely zay dia nisy concept anankiray hitako koa ty intéressant be sady détaillé zany. Dia raha ho an'le référence tsika tamin'ny voalohany moa en fait izy ity zany face fotsiny fa tsy manana an'le côté tsika. Dia raha ohatra nanao an'le profil zany tsika tamin'ity fotoana ity dia mety hoe ninterpréter tsika dia niezaka namoriporona zay filina fahitantsika anazy zany. Nazana zany ho an'ny rehetrarehetra moa zany dia tsara foana ny manana référence ohatrohatr'izao zao mba ahitanao hoe aza hoe zany place ny orona bon efa fampiresantsika moa zay tamin'ny faraparany teo. Dia miainga amin'ireto référence anankiroa reto zany tsika mety hoe ato ngamba antsika niaka ny idée na shader ny texture zany. Dia ato tsika ezaka hiaka ny endrika ny forme hitanao reto maranidranitra kely côté maranidranitra reto. Bon izy ity koa tsy hoe ataontsika tena hoe tonga dia copie exact fa ataontsika la sauce midi zany ty zavatra ty. Eny ary. Ty logiciel kely ampiasaiko ty PureRef ny anaran'izy ity. Ito logiciel natao anaovana référence zany. Hiajoutena référence en tout cas izy io zany infini zany hoe afaka m'importer ça miboaka be le maximum possible nareo dia tsara ihany koa manana an'le référence hita oloha foana zany isaky manao sculpte ohatra. Dia ny zavatra tsara aminazy ity afaka atao aloha foana zany devant an'le logiciel foana ito. Dia bien sûr afaka atao kelikely izy afaka atao ngeza arakarak'izay filinan'ny tsirairay. Bref nanomboka an'le izy tsika ty efa nanao nouveau projet zany za teo dia bon iny nanomboantsika anazy. Dia faharoa adinkany koa anisan'ny zavatra hitako hoe mahatsara ny asa zany sady mahafaingana ny asa zany dia tsara foana ny mila mampiasa ZBrush mba manana tablette graphique. Tapako kely izy teo. Nanomboka anazy ary tsika dia nanaovantsika anazy misy fotoana ho accéléreko zany le vidéo dia misy fotoana le izy ajanontsika surtout an'le partie le misy zavatra tena important be reny dia amin'izay koa tsy lava be le vidéo atsika le tuto atsika. Ndao ary. Ny anomboantsika anazy miainga forme générale ato ngamba tsika. Tao anaty ZBrush misy forme be dia be arakarakin'le projet manko io fa hoantsika aleontsika miainga sphère aloha ataontsika sphère nanty le mitoraka ty. Misy koa ato anatin'ny ZBrush dia tsy mbola mpampiasa zany efa misy template be dia be eto fa misy modèle 6 sphère misy lohan'olona misy cartoon bon be dia be. Dia anjaranao mahita anazy raha ohatra hoe zay tianao hampalaky ny asanao dia ataonao ohatr'izay izy fa ho any antsika aloha ataontsika n'ity version anankiray ity izy. Bon tsy any zava-be fa alevantsika ary.
Ya, pôzy kely théorie vetivety ty zany za teo rehitanareo dia naka an'le sphère voalohany, zany hoe ito sphère voalohany ito zany, de rehefa eo dupliquer le sphère de nataoko teto amin'ny tandrify mivavany ndray zany en fait izy iny fahazarany fa nazanady zany malaky kokoa zany amin'iny mahazo an'izao forme zao loza ataoko ohatr'izao ovaiko mihitsy ny lokony mba ahazoana an'ity forme ty no sady mbola cylindrique ihany le endrika anatin'le izy mba ahazoana ny ito koa kely ito zany no voatana foana le forme cylindrique ana no ty cylindrique fa sphérique ana tarehy bref anatin'ity zany zao za zany zao manomboka anazy sphère fa nazanady zany mitovy valaka am'le zavatra ataontsika tamin'ny herinandro iny hoe tsy sphère zany oay laza aloha nakaiza izy za mitovy am'lay natao tamin'ny herinandro zany hoe principe ana ligne iny fa le tamin'ny fara manko tsitsipika ohatr'izao no navatsika anazy fa androandretsika zany azavaiko amina forme na zavatra sphérique an'izy am'izao an'izao am'teny abitoraka teny ye nanao an'le sphère ohatrohatro zao tsika bon rehefa mijery ohatra hoe endrika ana loha zany nareo ho anamo zany ho ana zany ho ana fa tsy hoe nareo zany fa samy manana méthode ny tsirairay ho ana zany rehefa mijery endrika ana loha zany za de misy ny olona rehefa manomboka ZBrush de ny anazy nay zany lory manontolo ny anazy no ataony boribory zany hoe tonga de zavatra boribory be degany ohatr'izao zany ny anazy de io am'izay zany no ezahany omena forme hoe analana tiatsy ty analana tiatsy ty tony zany esoriny le zany tony de mety hoe ty analana kely sy ohatrohatro zany fa ny atsika ho anamo zany fa tsy hoe atsika am'zany fa samy manana méthode koa ny olona de mengy amina méthode na sphère kelikely ohatrohatro zao izy zany hoe le crâne zao fa tsy hoe tianao sphère de sphère fotsiny ataoko fa le crâne zao imagineo zany hoe ohatrohatro zao ny crâne an'io io perso io de misy an'le gokana maso eto quelque part eto zay zany zao ty méthode rahako ty fa tsy crâne no ataoko référence fa mengy amina forme tsotsotra tsika de zavatra boribory ohatran'io bon ny anisan'ny clé mila jerena anatina forme ohatrohatro zany de andao no vatsika de le loko ny milieu an'le sphère bon teo tsika tamin'ny herinandro tsika de le côté face no resantsika fa andreo zany tsika de le côté profil ataontsika rapide kely ny profil ny ampovoan'ny profil zany bon eto am'zay tsika tonga de mazava be le izy hitatsika hoe rehefa sasana anankiroa zany zao le boribory de latsaka ambany kely atao anatin'izy zany zao ny partie ny sofiny de nazanajany aza diny foana le resaka le de ny réflexe hoe mitetitetiky hoe tapatapahana foana le izy bon raha mijery koa zany zao tsika eto de raha ity zany zao ny moitien'le ligne ataotsika de zany hoe tokony ato zany de nanao nizaraintsika anankitelo zany le izy de hitatsika am'izao zany hoe à peu près zany latsaka kely nyty milieu an'ity sphère ty zany de zaraina anankitelo le ambiny le atsasany ambany ty zany zaraina anankitelo de hitatsika hoe manomboka entre ny eto ity sy ity zany zao ny partie an'le sofiny izy tonga de fa référence mipetraka be zany ho anareo mba hitanareo hoe zao zany tokony ametrahana le sofiny fa tsy nenevako ny olona rehefa manao sculpte tonga de atao fotsiny le izy fa tsy tenezany tokony place an'le izy fa hitanareo zany zao hoe en fait au milieu ny ity crâne ty zany zao ty sphère ataontsika ity zany zao eto ny place n'le sofiny am'ty ligne ity fa tsy hoe mikisaka ato na mikisaka ato zanareo anisany hoe tena clé important zany eny amina base natare ohatrohatro zao zay zany zao ny vadire hoe ny référence voalohany azadina iny raha toizatsika hatramin'ny farany iny de tsy tokony midepasse aty zany zao ito limite na soka zany tsy tokony hoe eto le limite na soka fa alohany ty tsipika au milieu ty bon de toizaka an'le izy de rehefa eo am'izay rehefa nanao an'le sary tetetetsika ohatrohatro zany de hitatsika hoe ato le volomaso bon efa théorie efa resantsika tamin'ny herinandro zany hoe raha zaraina anankitelo ny ino moa zany ny eto le début ana volo de ty ray de rehefa eo am'izay ty ray hatreto amin'ny début an'ity orona ty de ito ray étrangement ty ray ty tonga de à peu près exact anazy na mety hoe mihoatra angamy fa le fanasasako anazy no mety tsy mitovy bon tsy ampiasa règle koa tsika fa en principe zany zay le izy de mba arakinareo hoe inona le zavatra important anatin'ny
Mba hitanareo zao inona zavatra important rehefa ohatra manao bazina taretra ohatrany zao tsika. De anisany zany zay hoe espace entre ny manomboka eto amin'ny début-n'ny volo ka hatreto amin'ny volomaso, hatreto amin'ny foton'ny orona sy limitan'ny saoka. Reo zao tokony hitovitovy zany reo fa eto zao tsika raha tena jerentsika tsara de ohatrany hoe somary kelikely ty, ohatrany hoe somary kelikely andrina zany izy par rapport amin'ity distance entre ny volomaso sy début-n'ny orona ty sy ka hatreo amin'ny limitan'ny saoka. De re zao clé anisan'ny jerena zany rehefa manao an'le sculpte atsika. De tsy zay rery ihany, bon mbola misy forme hafahafa ihany koa ato toizantsika ihany. Ataontsika somary transparent fa tonga de mibahana maso be le izy. Non tika le izy ito sao de tsy hita eo. Ok, toizantsika ihany le izy. Bon rehefa eo amizay nanao an'le forme atao ambany mihitsika de raha mijery nareo de misy an'ito tsipika ito. Ireto zany zao ny tsipika ohatrany anisan'ny important ao anatin'le endrika. Ao ty tsy hita dito kiny anarany eto. Fa en fait zany ireto zany zao ninazy nataony parallèle zany zao ty. De rehefa manao le sculpte zany nareo au moins zany io zao mba mila hita mipetraka zany izy io. Bon ny atony zao mbola tsisy ny ato, misy kely ka fa en principe le izy lasa vetivety sokafotsika ato. De en principe zany ho amin'ity anankiray aty zany ito ligne napetrako ito zany sy ito zany tokony ho parallèle ihany koa. De azadiny fa ty somary mandrosolosy kely ty de io araka le tenentsika teo hoe raha ito zany zao le sphère de ity le milieuan'le crâne de io le sofintsika zany zao. Bon on va dire hoe tafiditra ato anatin'le izy zao tsika. De rehefa eo amizay hitantsika hoe raha atao misasaka zany zao ty tsipika ty de à peu près eto zany zao ny tokony ho placen'ny volomaso. Azanareo important be le resaka le trait ohatrareo de après amizay ny ambiny efa filinina kely amizay ny ambiny hoe ataoko ohatrarotro zao izy bref iny ambiny zay efa manatsara amizay sisiny après. De ino koa isan'ny important amin'ity ataoko ty ya raha mijery koa zany zao tsika ny anisan'ny forme nanaovako anazy. Bon aza jerena zany reto ity trait ty zany aza jereny tsy important fa iny jointure iny mbola fafantsika iny rehefa eo. Fa raha mijery zao tsika de misy an'ito tsipika on va dire hoe raha ito zao début-n'le volomaso de misy an'ny tsipika kely miletika kely ito de miverina izy rehefa eo. Miverina zany zao le limitan'le orona le limitan'le le pontan'le orona zany lasa miverina kely ohatry zao. De rehefa eto amizay zany tsy tonga de mahitsaiky zany de nanao ohatr'izay izy fa mbola nasiana ohatrany hoe pointe kely le orona. Azanareo zany hoe nakany zany le forme de nakato izy zany de rehefa verina niakatra kely de zay izy vao nanao an'ny ito courbe somary. De io koa tsy hoe limite be tonga de sec fa somary courbe kely izy. Bon stalaise de moko izy ataontsika le plus minimum possible le endrika. De en gros zany zay zavatra tokony hitanareo anatin'ity sary ty tsipika de mitsipika ato de misy pointe kely zay vao miverina de le miverina tsy sec fa mba atao courbe zany le izy. De ito tsy hoe perpendiculaire be ohatr'izay 90 zany fa somary mivoaka kely ito limitana saoka eto ty mbola ho adiovintsika ohatrany zao ty de tsy hany zavatra jerena. Inona ihany koa de ny crâne en fait zany izy io azoko natao tsara mihitsy natao boribory ohatrany izy fa za mahita hoe tsaratsara kokoa izy courbe de trait de atondray zany zao trait. Fa principe na dessin stalaide zany fa minona mafa hitanareo any amin'ny YouTube zany tuto zany. De sinon ato ndraiky koa zany zao nanao trait de rehefa natao courbe le izy trait courbe zay zany jereo fa misy tuto momba an'izany any raha vao ohatra anao zavatra stalaide ohatrany zao nareo. Somary lavalava kely le partie théorique fa important reny de tsy maintsy anajanoko kely mihitsy aloha. Ho toizantsika ndray time lapse de sady mijery koa nareo iny daholo no ty ataoko mandrapahavitavitany zay tato manaraka eo de ajanontsika ndray zay raha ohatra misy zavatra important mila ifampiresahana iny ary. Please forgive
flying by, away from them, and no one can see me now. I'm miles above you, don't care what they're seeing below, 'cause I'm miles above, I'm miles above you. Miles above you. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want
the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a handout, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Lavalava kely ny tetoantsika teo a. Zay zany aloha zany ny vitan'ny atao amin'ny ZBrush, mbola lavitra, mbola be dia be ny zavatra afaka atao ato a. Fa nazanaty zany ho an'ity etapy ataontsika ity zany a, dia zahantsika accélérer ilay izy a. Lazaintsika hoe io zany aloha ny tapitra aloha amin'ity partie voalohany ity, partie faharoa moa zany, kay faharoa tsika zao. Dia aorian'ity zany tsika hiditra amin'ny resaka retopo sy ny couleurny ino zay sy ny texture ao anatin'ny Substance Painter sy Topogun. Dia manantena antsika indray zany anaraka ny tuto manaraka. Mazotoa daholo dia misaotra betsaka ho an'izay manaraka. Bye bye daholo.